Roviny dada ny andeha tantara nosoratan'Drakemba. ireto avy ireo namelona ny tantara. Andrarakoto ny aina mala niatraka tamin'ny mendrika sy hidiana nanantontosa Love Goes Branch nandrefeo Romain teo amin'ny lafiny teknika Ndranto. Mahazo amin'ny mamaka tsapako nisy fihetsika taon'izany indraindray indrisy dia olona natanjaka be iveranga dia Jesosy izy. Ry inona manasa sainanao reto andavakangana eto? Malahelo azy dada fa dia naninona loatra ry mamy. Tsy haiko tsony ny marina. Mafy zao ry dada. Atao ahoana rehetra na za koa raha torotoro fanahy mihitsy. Fa inona marina hono ny aretina nahazo amin'iny io e? Dia tsy fantatra mihitsy e. Fa ahoana hozy ny dokotera? Io izy tsy misy fiovana io e. Ny analiza rehetra tsisy ninina mihitsy ny valina. Ny tena mahagaga dia ity izy lasa tsy miteny ity. Io indray ho ny vokatry ny tension niakatra be farany teo iny. Fangano izany ilay tansio tonga tsy lera tsy misy fampimanana mihitsy ry dada. Tsy azoko koa ny tianao lazaina anaka. Afa mantsy raha olona efa faharofo sy hoe efa nisy aretina momba ny tosi-drà mama dia mety hoe efa fatapatatra ny manjoa azy. Tia ka hoe niakatra ny tansio dia tsy miteny intsony. Tsy hita rehetra. Izay ny lazainy dia ekena. Tsika angamo nisy nianatra momba n'izany resaka fitsaboana izany ka. Olona matanjaka be io. Tsy mba mandeha fiara rehefa mivoaka fa dia vita ny dia tongotra ny ety Akorondrano hatreny Anosy. Eny rehetra. Amin'izay io dia hoe hividy voninkazo atao anaty vazo na lehany ihany dia miverina tongotra indray. Nisy namako izay ary dada ndresahako ny aretin'ny mama dia nolazainy fa tratra ny fanidy vava hono mamy io. Inona indray izany? Namanao izy? Ny kapale marary no nalain'izay namosavy azy dia lasa tsy miteny intsony izy. Asa moa izay no nila ny aviana nila ny havanana. Zaza anaovana resaka tsy milamy moatra izany ka. Fa pisikidi taiza indray izany izao no nahalalandriany izany ka. Dia taiza koa indriny nandeha. Hitako anendry io misarin-doha arivariva dia miditra elakelan-trano maizimaizina tsy fantatra hoe ahoana. Zanga moa ny teny tany dada hoe izany no tena mahazo azy. Tsy aza mandoto saina eo Larisa. Lasa ianao voaka any. Iza ny heverinao azo tombotsoa amin'tsy hitenenandrenonao io ka. Ny fitondran-tenanareo telomena damy mahatonga azy ohatran'izao. Andray? Ny olana ato efa tsy hita izay anaovana azy. Mbola ampianareo an'izany koa. Zaza ratsy fombatsy. Izany koa hoe dia atao mahatezitra e. Resaka fotsiny ny tsy nanonona olona tsy namaritra. Lasa ianao mandeha. Alina indray tia ny andro. Alina. Ny olona ny alina fialan-tsasatra sy fakana aina. Ny ahy kosa nefa tia fanombohana asa saina. Atory ny tena tao diso eo anatrehan-drahary. Tsy atory nefa tena reraka mafy. Tsy ereo tia iso fa mivandravandra tsy atoany tsy alina. Andraso fa ataoko miorirana mitodika any amin'ny rindrina dia sady tsy reraka ny lamosiny mitraka foana no tsy hitako maso no fitirika be io. Ao aloha ianao atao mirirana indray fa reraka e. Zay ary mezaha matory amin'izay e. Indry ary inona koa izany? Fangany izy tsy nidy mivaravarana ny an-dalatsara any e. Za zao mihitsy nefa ny nanesiny jery tany. Ary fofoninina koa izany. Oay,
feo anakirary mamindra manakaiky aho fa losy ty rary ianao ve zany feo anakirary mamindra manakaiky zay tonga eo ambaravarana le feo misokatra ny varavarana to fa nisinina indray ary tato ny taona mpiantso maraina be ta aza hitako marina ka ohatra tata mihidy be koa zany trano zany sa mbola matory zareo efa lasa ny asa maraina be koa ve zany miora ohatra oay nizay any adray ho avy le roa ay to ihany ary mbola natory mihitsy zany midirainga ny sefa saika maty tato alina maninona zany fangatsy eo miora ny asa alina izy fa nisinina tato manahoana aloha mama reniny se aloha tsy maninona zaho aza saika maty tato zany fa ahoana enoy tsara hitantarako azy dia zanyzany nahazo atato mahagaga koa zany dia iza nefa le aloka mainty kala larisa larisa ahoana kory dada mifamaly zay maly dia tonga izy ny alina maly faty aha aza miteniteny foana rery dada ahoana koa ny vadian'ny larisa ho aloka mainty asa aloha tany amin'ny sikidiny tany tsy hay fa inona indray no nampifamaly any dada sy larisa teo ka zaza manjeraka tsy vitan'efa ratsy vady fa mbola ratsy fomba koa le hoe ratsy vady kosa aloha tsy avy aminy tsy avy aminy amin'ny ahoany ny finatony dada mihitsy misy aretinako angah izy ny terenana ambady an'iny sady efa manaranaka amin'ny zareo mihitsy le tsy maharitra amin'ny vady tokana pahana mihitsy ao ny anabaviny se le lasady tsy tare ireareana ny tsy arena ilibany iny raha fiara iny le ty dia 2 chevaux ratsy motera efa rainjana n'iny ka inona no lazaintsika dia tiany foana iny zay indrindra le olana tsisy andraisana azy mihitsy ny fiainan'iny zaza iny zao ka manao fomba tsy milamima indray koa fa ratsy fomba hoany larisa tsy azoko mihitsy mijery mpimahasy any izy na ombiasina zavatra ohatran'izany piskidy tsy fantatro ny filaza azy fa ahoana lazay mifavoa amin'ny fanidy vava hono reninareo ka na tsy tany amin'ny mpimasy azy izy ve dia tsy izany ho mahazo azy io mihidy ny vavany eny mihidy ny vavany fa lazay mifanilaka rarin'le marariny nateriny tany amin'ny faritra mananjina sy tsy tsaiko tsony olona nianatra ihany fenareo ry dada dia tsy mahalala ny resaka siansa tsy tapaka lalandra izy tsy misy aretina na mikroba nefa dia tsy miteny tsy afaka manoratra isy resaka tsy tiana voakany dia io ny zavatra mitranga tena mila mivavaka mafy mihitsy tsika menakavy mampatahotra ny hevitrareo dareto mariny tsy izany mihitsy ny tezananareo ka efa nanahoana tokoa aloha zao mamy andao amin'izay hivadika eo amin'ny eo ary velombolo miramirana indray mama androan'izany ay ato Adrien efa nanao aony mama ohatr'izay ary taona kipiny indray ny masona ao fataiko rary mifazo ianao fa reny ankizy nanao ao mamizay fa maninona ho a rehefa mahita andry mama dia toa mivandravandra sy ohatra misy zavatra tiany olazainy izany ohatr'izay zange faravaviny tehirizaka amiko izy izany moa mama o mandana aloha nareo da mivoaka fa miakatra be zany atezera zany
fa nisina tamika teo indray ahy. Hitandre ohatrany hoe tezitra be amindry izany izy, te hiteny zavatra izany izy dia ny lalandra amin'ny andro no vantotra be. Za le Sara Ramandalato angamba ny mahasorena azy io. Tena tsy zakako mahita azy ohatrany hoe dia aleoko mijanona any ambany foana. Tena tsy mahazava amiko mihitsy. Mivandravandra mila hivoaka mihitsy ny mason'ny mama raha vao niditra ny trano ora. Efa fanondroany izany na tsikaritra n'izany. Ohatray toa mijonjorombona fotsiny ngekalany oro izany, tsy mijery mihitsy. Miora? Ouais, bonjour. Azafady fa tsy hitako ndre. Efa nanahoana anao? Ao ny omaly tsy miova. Sao dia tokony hiova dokoteraka itsika. Ny fanafody sy ny vola karakarana tsy misy fitsarana nefa ny marary tsy misy fiovana mihitsy. Asa? Maninona indriny tsy makany dia miteny amin'ny dady? Tsy lasa. Zary nataon'ireo kalika tany. Tsy hiverina intsony aka. Fananina ki? Resaka tsy misy antony akory. Tonga fofona be izy dia nroahany a. Dada angaky mahagaga. Tao mihitsy izy niova. Tao ahoana ke? Dia niova ahoana koa? Tsy haiko mety noho natao mihitsy angamba na tonga mamotry nioka. Ahoana tsara hoe fa nisy inona marina tao aminareo tao ndry tsy manazava izay nitranga marina tao. Efa i dada nangoronetana ki nitako a. Nangoronetana ahoana koa? Niady izy sy mama? Tsy hitandringa le sakosy mety eo akaiky ny varavarana io. Ohatray saika amin'ny tanany eto koa fa adiniko foana. Nilozako niady tamin'ny dada tamin'ny fandalovako taty. Ny fanena tamiko tao amin'ny tohatra dada nitondra an'io izany ravavy niasa. Taitra be izy nahita. Mbola tsy nanontany akory dia nahenony taraboka mafy be izay mianaka. Mama? Ie. Mazava. Dada no nahatonga mama ohatran'izao. Izy anefa milaza fa ny fitondrantenantsika telo menatany nahatonga an'io. Mpanilika andraikitra fotsiny. Inona nefa ny antony nahatonga ny dada nanao an'izany ondrika? Asa? Manao sipa angamba izy. Possible aloha izany. Efa ho 7 taona mahery ve ny nivadiny dia efa mora kisitaka koa raha misy fifamaliana tsotra. Matoa izy nangoronetana dia manana ny alehany. Dada kosa nge mbola tsy bangy. Mbola mile mavita didy tsara. Marikoriko. Antitra vao megaiky. Manao fahanterana alika. Ninona ny taona mitombo manampy ny fahendrena fa ny azy mampivoatra ao dala. Antitra vao be ny tanorako. Mbola inona ihany moa ny ataonao aty? Tsy efa tany amin'ny pisikida indray izao? Inona indray ny hita mivoatra tsaramaso tany? Aza manetsy kely keo ry dada. Fantatro ny marina. Tsy avy aminay telo menadazany na tonga mamoatra an'io. Raha hita tara bobo aty dia mandehana avy hatrany mivoaka fa maharikoriko na ny mijery anao aza. Raha azoko natao dia nahariko tsy ho zanako tsony ianao. Henatra sy fahazo soam-panantenana ny setra ny fitaizananao hatramin'izay. Aza vaina ny resaka. Mampirafy amin'ny mama dada dia saika isitaka dia tsy zakan'ny mama dia io izy marary io. Diso sa marina? Manana pirofo angaty ianao, dia hamafisoko aminao fa vola natao fafirivotra ny aterina ho any amin'ny pisikidinao raha izany ny zavatra hitany sy lazainy aminao. Io sakosy feno lambisaka atao inona ary? Mitapy. Ampopirofo na tsy nilako pisikidy aza. Tsy misy idiranao izay saika hanaovako ny lambako fa izay mahatsaratsara amin'ny fiainanao atao. Tsy efa lasa nakany amin'ny vehivavy hafa indray izao ny vadinao io. Dia izany hamoronanao tantara eto. Tsy maintsy fantatro ny marina amin'izao mahaza ny mamy izao. Ny fiainako zakako matoa tsy tarainako aminareo. Ary raha mbola tsy hitako koa ny manambady dia ny tsiriritiko. Misy vady mety, tsy misy mety koa. Aza mila tantara hafa fa mandreraka be na ny miainanao azy. Akombony ny vava raha tsy misy pirofo ny zavatra teneniny. Ikombona toy ny amin'ny mama koa. Mipesa tsara ianao Clarissa. Tandremo a. Tsy vita moa zao raha fantatro hoe avy amin'ny tandrevaka na fihetsika nataonareo no nahatonga azy ho lasa mona ohatran'io. Ary za
tsy raharahinao mihitsy ny fahasalamako vazavazanao lava io tsy nisy raha tsy natokony renonao na dia kely aza vadiko izy ary tsy niady izany izay. Olona mbola mihevitra nisitaka any amin'ny sipa-kely ve ampiay ihany fahasalamany? Efa resy io mamy, efa tsy afaka manohitra ny fikasan-dratsinareo. Mandehana dia aza manana hafa karakaraiko tsara ny reniko. Dia aleoko manaja tena fa maharatrako eto ianao raha izao no mitohy a. Tsy voatery hanazava aminareo ny antony lambako anaty sakosiko koa nge e. Fiainako samirery izany mazava. Andao atao hoe tery loatra ny armoara dia afindry. Sady tsy famaly amin'ny dadakoa ny alehako aty fa hijery ny reniko. Neny, neny, fa manino neny izany? Neny! Fa inona koa reny nataonareo sy larisateny ampandevenana ny neny reny ry dada? Tena tsy nisy fitandrema-tena mihitsy ve? Raha tsy reniko ny nalevina tany dia nandositra nody aho marina moa. Zaza tsy mahalala fomba ny anabaviny se. Izy mihitsy ny tsy misy saina, kivy tanteraka. Na nala-baraka mihitsy nareo mianaka ka. Na i pastera aza hitako sanganehana mihitsy, sady samy be loha tsy misy azo tenenina. Voatifitro ny tontolo izy teo iny raha tsy nesoriny olona. Reny ny alehana rehefa tsy ampy fahalalana e. Kinga tamin'ny zavasafa fa tsy ny mba naharitra ny anatra. Fa inona marina ny olonareo mianaka e? Milaza mahita volana alohan'ny habiby izy ka maharikoriko aho. Manao sipa hony ahy e, manao hody kosa ny sisy e, tsy azoko mihitsy. Inona daholo reny resaka mivoaka reny e? Resaka vokatry ny fandehanana any amin'ny pisikida reny. Efa nitsongodia azy dia nahita sy nanana pirofo. Ny azy tsy misy pirofo hahafahany mihitsy. Hafahafafinao sandreny indray no renin'ny olona nala-baraka fotsiny ny zavatra tenenina. Dia tsy mba azon'ny dada n'le ferina mihitsy ve tamin'iny andro iny? Zao sika menakavy indray samy fanala-baraka eto. Tsy izaho koa akory ny anaiky hanaovana resaka daloatra ireny e. Zanaka izy dia izy ny tokony hanaja amin'ny marainy ahy. Na marina ny ahy na diso tsy anjarany no miteny sy manebaka io masom-bahoaka oatra ireny. Fa iza nefa iny vehivavy iny e? Mpiara-miasa amiko iny. Na ny fanerasera amin'ireny aza tsy vitako tsony ka. Dia inona izany resaka isitako izany ka? Ny adalany. Zoany iny mahalala ny marina ry dady e. Tsy misy idirana izany ary tsy misy idiranareo mihitsy ny fiainako. Tsy nisy an'izany fikasana isitako izany koa nge. Ka inona ary ny antony nampifamaly anareo sy mama talohan'ny nara iny? Dia efa ela be talohan'ny nara iny izany e. Tia nijanona igarazy eo an-trano hony ahy rehefa tsy miasa. Ny koa no azony garazy iny. Za mila mivoaka ka. Mifanerasera amin'ny namako, mila manao Facebook, mila mijery baolina sy ny sisa e. Mierim-pity izy izany ko. Efa tsy hita mihitsy dada rehefa miasa dia mba teo akaikin'ny dada izy rehefa repos dada. Dia inona ny tokony hampiady amin'izany? Ny fiainana le ty tsy misy repilay a. Mandalo sy miserana ihany ny fiainana. Mila atao mahafinaritra sany ny andronao rehetra fa tsy voatery izay mahafinaritra ny hafa ny tanterahana. Na dia tsy mety aminao azy izany. Ny ditranareo ny mahafoy andro anay iray aman-dreny ny tena marina e. Teva, fanalana baraka sy ny sisa. Zay le resaka. Ary aza manadala ny lohako koa fa mila fitoniana azy zao. Andeha. Fa mampitandrina kosa, azako tiana ny fananandreniko na kely aza. Efa nysandainy aina ny fanajany ny tokantranony. Sao dia hoe lasa izy iny dia hisosoka haka ny kelezany aina ny vady vaovao any dada. Zazadala. Sao dia very lafa lasana tsaka reny laka hoe andrasana. Raha velonay izy ny naka vady dia diso. Fa izy ny ely ty efa maty e. Saika diniko. Aiza daholo ny volam-pamangina. Fa ahoana? Tsy tany langa fa hatramin'ny vadianay reny lafoana ny tatana ny karamako. Tsy azoko. Efa maty koa izy dia mbola tokony omeko tantana ny volam-pamangina. Za koa ngely ty mba mahay mitatana e. Ay, mazava. Tsara loatra. Ary lasa koa mandeha fa mandreraka ato do.
tena tsy midamaka be. Tsy lasa mihitsy ny ataony dada kia. Ny miora mihitsy ny manirikiry Izy mianaka miaraka mihitsy. andaloha tsy misy gargoty dia sady mihinana composé fa zangy mbola tsy nisakafo maraina. Zany dahory. Adrien efa ninana? Tsy te hinana. Feno be ny foko. Fa misy Resaka tamin'ny dada. Ohatra ankizitinzitiny zany izy tsy azoko mihitsy. zany ve ho vaovao. Ny ataondry koa tena tsy rary mihitsy. Ninona tsy nety na inona ny tranga dia raindry iny. Ny aja maharay azy ny voninahiny mijanona eo atoerany foana. Iny efa vita ireny mbo sady mianatr'olona any na minina fa ino nefa nolana taminareo koa Na notaniako momba ny volam-pamangina izy hoe aiza. Valy anavina no azoko tany any. si za ve dia mbola mila nytanina Andray. Fa indrindra efa manana valy teny ny tsy anontany. Lôzika be zany. diso fipetraka ny fanontaniana Fa ahoana ka? efa mazava toy masoandro be loataona fa tsy azo amin'intsika. Tsy izany nge fa tokony eny ihany ny entina mitondra ny fianakaviana amin'ny sasy. Raha za ela tsy miasa saina amin'izay. Fa manino? Ny ora metsena be vidy kiraro sy telefonina vaovao no hitako maraina io. Efa alany angamba ny vola. Efa ho ray sakosy mihitsy nge le izy tao Sady izay indray olona ambony be daholo ny fanimby tonga teo. Inioko maromarina fa tsy nisy latsaky ny 5,000 ny valopy tao anatin'ny ray sakosy. Manao adida nge mamy. Rary ndra betsaka ohatr'ireny no namaly fity azy. Fa nga zany ihany ny mahasorena. Fa inona daholo ary zany? Tamina mindra ny entana nandritra ny fahoriana iny dia hitako teo tokoa le sakosy mainty ny teneny ndry teny amin'ny fasana. Asa sao dia hoe za mantsy no mamorona. Na liana any na mantatra ny tao anatiny. Dia inona ny tao? Ka dasitry ny tany sy trano any ambody afotsy. Inona? Zany dia aiza mbola ao ve? netiko notika. Tena nytany an'ilay noterantsika fa efa mikarakara ny taratasy izy. Efa ho lafo ireo. Maninona? Zany ho le ria andoharany fotsy koa efa lasa ny atsasabidy. Rehefa tsy nilazany momba izany sika dia avela ho any. Izay avelany eo zarainy. Fantatro mihitsy fa hevitra avy amin'ny ora daholo izao. Ko mantsy fa hividy tomobila izy. Tomobila ahoana koa? Fa atao inona ho ny fiara roa nefa ny eo rehefa misy? Raha sanatria maty dada dia indri no mitana ny volam-pamangina tsy omentsika kala ratsy san'io. Fa roviny dada ny andeha? Tsy hay mihitsy zany. Fa mba mampiteniteny foana ko. Tsy mihina hoe ho atoato. Olona matanjaka be iny ve moa? Eny fa ohatra mampivoto fo le resaka dia lasa ny teny an'izany. Vadika aloha ny resaka. So dia an'izay manamboatra n'ity telefonina koa. Fa manino? Voatahiry ato avokoa ny antsoina fanaovako amin'ny olona. Tsy haiko mihitsy hoe manino. Tsy olana rehetra izany avelo ihany fa misy atao fahatserovana izany. Andray. Kialamelo ry vidy pizza-ry. Andraso fatratrariko iny. Mandositra foana moa tsy tia izay tatoato. Eto vaotratra. Mademoiselle Lamure? Mety mihitsy ny fiainanareo izany Ie, fa ahoana? Dia tsy mba mampalahelo andriva hoe fiainana mianadahy. Indrimo liba sy mianko anaty volabe. Izay mitrongo vao homana. Tandrimo sao dia nitady fongo ny pizza io Ohatray? Dada resana raha sava vola avy amin'ny daholo no ampiasaiko. Loza. Moa ny indriny tanana natao hamahana indray ny kakirina. Sady eny kokoa hoe tsy miasa tsondry. Nitsesitra rerin'ny fondy antsika izany nareo ao. Congé iza ny vendry karakara ny dada io. Sady sirera fa roa izay. Fa le sipany koa izany miaraka aminareo ao. Vehivavy tsy azo mivadina iny fa nalany azy fotsiny. Diso kajy mihitsy aloha fa nanantena hoe maty mama dia azo seza.
fa mbola miaraka izany izy sy dada? Ie, manala fisanana ny dady iny e. Manao ny adidy sy vitako zanany vavy. Maharikoriko. Velomana amin'izy efa mianatra aloha fa mangatsiaka mipitsahana izy dada. Efa nona tamin'ny adrevy indry? Le izy tany amin'ny polisy voasilokiny olona ihany no hitako farany fa ahoana? Nisy namako ny tranona koa ny tamin'ny sabotsy. Mahereza hono hoe vita ny azy matotsy lazainy amin'ny kavana. Eny e, na ny teny tamiko azy izy dia nomeko ny mahereza fotsiny. Andray? Sy rariny kosa izany valim-penindry izany. Everindry fanaiko mora foana izao zavatra mitrango izao hoe izay mianada? Si, raha mbola velona eo dada dia tsy misy azonareo atao e. Izany indrindra. Tsy ho velona mandrakizay akory dada mpiangajanaka miaro-ndry ao. Fa rehefa mbola tsy lasa izy dia miaina sy mifaly foana aloha e. Bebay. Fananinona ny elabe? Ny fanena tamin'ny Larisa za dia be tatasika be izy. Maninona ranomena 2 tany amidianana dia tsy nila van'ny elabe? Indray tsy hitako. Mipizza tety amiko indray aza ny saika nitrongisonko. Losa, fa ahoana? Sika hono ny liba nefa izy mianada mitrongo vao homana. Ohatray, fa iza no nampitrongy azy e? Mana tena lova sady anga? Daholo ireo aren'ireo amin'ny ankapobeny. Izany no nitady vola sy ny asa mafy nampisy an'ireo ka izay tiako hihinana miaraka amiko ihany no meko azy e. Ny sisa tsy laniko zarainareo rehefa lasa. Faroviny dada no andeha? Mbola tsy anio aloha e. Andahoanina aloha ny kalfatsy. Alaivo le labiera anaty frigo dia anontany io vera efa vita le akoho nasaiko ny endasiny teo. Ok. Raha renina ataon'ny Larisa teo masom-bahoaka ireny aloha dia tsy azo indra fo amiko izany iny e. Zaza ny tezaina sy nandaniana vola makarena zao no manivaiva ny tena ohatry ireny. Iady indray tsy haiko izay tsy hakanesany aty fa misidro belona any amin'ny misy azy ihany. Mety bosibosy ny kala-pisikidi iny koa ngamba. Ndry, fa atao lasa saina be dady izany. Ahoana a? Hita indringa misy an'ilay sakosy mainty nisy ny akanjoko iny. Fa angaha andeha dada? Inona foana izao dada andeha andry izao e? Efa tsy tia hita atsony koa ngandry ity? Sanatria ny fatahorako ny rery mihitsy raha mahatonga manontanyko. Misy zavatra ilaiko ao anatin'iny dia izay nitadiavako azy. Sady fanahy anato an-trano tsy eo amin'ny toerana ve moa tsy ho anontaniako hoe lasa izy e? Nisy nanararotra nandritry ny fahoriana iny ngamba le izy fa tsy hitako tsonko. Entana tonga dia vonona teo koa ve moa? Maninona? Dada, fananiana tamika teo koa dada. Dada, lasa koa ve dada e? Fonjera olona! Engany mba ho tratra foto Larisa. Tokony ny antso azo koa vao nakaty aminy. Otiny aty e? Atri izany fa misy inona? Mandroso raha nada? Mandroso e? Manao nareo aty? Mipetrapetra? Salama izay ka? Ay, tena nety taminay mihitsy ilay findramam-bola nataondry iny. Tsara loatra izany. Ary le resaka koa notohizana ihany? Ie, sady efa tratra le namakitrano ny fiompianay. Marina hoe? Dia ahoana? Nampanatsony polisy tany izay mivady tamin'ny talata teo dia izay ny vaovao tany. Efa vonona andotsy kelikely ny vidina koa ny ray aman-drenin'ireo mpangalatra. Tsy azoko. Ray aman-dreniny ahoana? Pandy kely tsy ampitoana miisa 5 ny ray hevitra haka ny akoho tao. Loza. Tratra namaky fisoko azy ary zareo dia rehefa natao ny fanadihadiana dia ny haiko fa nanao an'ny nanao ny alatra. Dia izy koa no nakany anay. Fa ataon'inona hono ilay otratra izany? Izay mihitsy. Efa tsy milamina loatra ny fiarahamonina amin'izao. Na ny zaza manao ny ataona. Be loatra koa ny gaboraraka eto amintsika eto ka alabotry von'olona fomba mahatsiravina fa atetsy sy roa. Tsy maharaka ve mitanjo filaminana sa tsy mahita e?
fa tsy izany no nahatongavako aty fa tafaresaka tamin'ny enitolala zokony mama maly. ay manahoana hony zareo any? Manao tsy salama hony farasoa fa afa-jaza matetikako. Tapahako kely aloha elahy. Miora koa nge ka be voka indray e. Hay ve, tsy vaovao amiko izany. Tsy efa fandimony izao izany kibony izany. Efa hita be indray nga? Ie, dia makaiza foana ny zaza. Iza foana ny rainy. Azafady toy izy aloha ny resaka elahy fa sendra nandalo tao an-tsaiko fotsiny ny resaka iny. Ay, fananany mama mahadiodio ny trano telo, fa ny ray ihany ny rahan'izy ny vadiny ary. Mahazo ianao ry dada. Ary azam-bola manakorotana aloha fa aleo dinihana tsara izay tokony ho atao e. Lazay fa azy avokoa ny fananana ka izay tiana anaovana azy. Fa nga izany ihany. Fa misy inona koa? Eno tsara ary fa ho tantaraiko amin'ny daholo. Miora ty fa misy inona koa ny dia miantso ao miora. Allo? Aty amin'ny hôpitaly dada. Fa any amin'ny hôpitaly ahoana koa? Mankanesa aloha aty e. Ok, fa hôpitaly aiza? Tato amin'ilay nitondrana mamy. Hiomana kely dia ho avy. Aza ela. Fa inona tampoka atao koa no nahazo any dada? Andraso aloha atsoko koa Larisa. Efa ngeda be mihitsy ilay kibon-kiala miora. Dia tena mitombona tokoa ve ny resaka nenitolala tany? Fa nanahoana koa dada? Zay ve sy vao tonga? Zaho kosa ange efa niteny tamindreo hoe mbola hiomany. Nararinina izy? Safotra tsy nahatsiaro tena izy. Tsy azoko. Ninona? Sao dia mba misy ody mahatorana marina reo amin'io trano io. Voaviana ny hoe torany mama dia lasa mona. Ny faratra amin'ny fahafatesany mihitsy azy izany. Tiako dada indray. Aza miteniteny foana rery Adrien. Fa nanahoana? Efa mahatsiaro izy. Niandry an'ilay taratasany amin'ny dokotera dia mody. Ay, tsara kosa izany. Aleo aloha mba handroso any. Sa mbola tsy mahazo miditra? Mahazo ka. Ay, fa inona ny ataonao aty an-dalantsara aty? Zaka koa mahita azy dia mitomany foana. Ay, loza kely aloha ndry. Tsy menatra mihitsy miora mampiteradera ty gibeny ty. Tsy misy ray akory ny zaza dia avy eo manjavona tsy ahita-panazavana. Mahasosotra mihitsy. Izany mba voatany Adrien. Efa nanao any dada tao? Fa naninona zao ndriny tsy tany akory nefa dia zaho zao no niteny tamindry. Fa davy manany ihany. Koa tsy miverina tsy nahatsiaro tena teo izy raha nahita. Ka na hoelana hoaingana tsy maintsy miona ihany nareo mianakako. Asa aloha e. Fa hono taiza indray izany zao no nahalalandrian'izany vaovao momba ny trano izany. Tany ahy e. Tany? Tany Andorana fotsy ve? Eno mba mananatra ndry ihany hoe maninona? Aza maka trano maimbo sao dia ahitany dozy. Tsy ahoaka izany. Mila mipotra ny marina. Ko raha tsy misy asa ny lovandreko ka ilibany olon-tokana tsy taranany akory. Fa tena mari-potitra ve nefa izany lazaindry izany? Ohatray, andao hiaraka amiko andra tsy miosy. Aleo mihitsy miaraka ary dia hita eo izay atao. Ary aza elavikely na sao dia horitra ihany ny rano ao an-tsavo tonga novo. Eno ndrea. Anamboatra fotoana kely dia miaraka makany tsika. Arono fa nga dada lasa misy tositra koa hoe safotra. Vero ny le sakosy mainty dia taitra tamin'izay izy. Loza. Tsy efa any amin'se moa ny zavatra tao anatiny. Ie. Dia nakaiza ilay sakosy? Asa.
tao anatin'ny sakosina ry dada? Olona tady ihany nakaniny fa fantatro hoe Akanjo be dia be mameno armoire io ve ry dada? tany daholo ny taratasy ny trano sy ny fananana samihafa. Ohatray? Fa saika ataon'ny dada inona tao anaty sakosy? Tsy dirandre izany izay ahitana sakosy ny ao anatiny atao aloha. Tena tsy mazavazava izao a. Ary inona mbola mampitonakandre eo e? Odiny aty ô. Dia ny any ivelany ihany izao olo izao dia asa saina makaty sao dia tapitra aty ny ainy. Fomba ny any mandondona fa rehefa hampandrosona tsy ny tompotrano dia hiditra. Aza makany fa tezitra be dada. Ohatray? Fa aizaka iny kibondry? Tsy misy idirandry izany. Mandehana mody any aminareo any fa makalaky be dada sao dia ampararezo indreny ny adinareo. Tsy miala eto ara tsy mazava ny tiako fantatra. Fa inona? Dada ny ilaiko. Aza makano andry. Larissa! Larissa! Fa inona foana ny ankalazana barasy ity e? Avy eo marina amin'ny trano andoharany fotsy fa izy milaza tompony ao io. Tompony? Tompony izy e? Fa tompony ahoana ry dada? Tsy mila manazava ny fomba fitantanako ny fananako ahy e. Izay indrindra, fanana mama ny trano tany. Tsy tokony kitihan'ny dada raha tsy nihera tamin'ny zanany. Fa ahoana izany ry dada? Indrimo fikisany pizza sy patsa indray mahandro ahy dia tsy mahita marina. Sa manao vazaha mody miady koa? Mazava izao fa ianao no naka an'ilay sakosy tato a. Tsy nahita an'izany ahy e. Valio fanontaniako. Aiza ny vidin'ny tranon'ny mama? Efa lanina Isimiora. Maninona? Rehefa lasa tohizana ny sinema anareo fa avoay ny anjarana sady reny dia milamina any afera. Tsisy hoe falany ahoana ry dada? Mitady andova mbola velona nga nareo menadany hoe omeo ahoana. Tsy ny anjarany dada ninona no taniako e. Tsy nisy niaraka ninana tamin'ny dada izany tato e. Raha misy fizarana izany hoe dia misy anjara kokoa fa tsy lasa. Lasa ianao mandehana ry Larissa fetsoko polisy ao a. Ok, andeha fa omaly ny anjarako amin'ny fiverenako. Iverina ho aiza? Maty avy misy lova zaray izany ao. Ho hitantsika eo izany. Aza vao. Ninona? Ketrika samy mahay. Aiza ny vola vidin'ny trano? Ohatray? Fa ataonao inona izany e? Miora? Kenda fa ino ty ataonao e? Lazao ny marina dia milamina ny sery. Kenda... Fampitandremana iny a. Omaniny ny fizarana ny lova. Tena vadiko miora. Saika matiny a. Tena enjana izany antsika izany. Aleo aloha andeha hody. Inona loatra ary mba nanarahako andrita aty? Moramora fa reny. Hoe vehivavy be dia be. Mangina ho Andeha kia. Savolino zareo eto raha tratra neto. Ady akory anga ohatra ny tsy lehilahy ka mandeha ary. Tsy lasa fa andao miaraka. Tsy misy miala rery izany eto. Za tsy hiala eto raha tsy hitako ny nandehanako taty. Miora. Moramora reny fa efa kaiky. Ary iny ty entiny anaty lamba mena. Zanaka miora angambiny. Mazava. Atao sorina trano ny zanany rehefa teraka. Vehivavy tsy mifaty-trovana. Io fa atao eo ambony vatom-pasana. Ino izany lazainy? Mivavaka e. Andao andeha fa tena tsy zakako izao ka. Andao ary. Ary moramora ianao so misy mahita eo tsika. Naleo kokoa ny eritreritra ny maty tsy nahalala ny zavatra nitranga toy izay zao toerana misy azy zao. Tena tsy lasa mivoaka ny trano mihitsy nahita leo maly iny. Tao matahotra, menatra, tsy haiko intsony e. Ny heriko dia niteny tamin'ny tato an-trano hoe marary a. Marary? Fa marary inona nefa e? Fo angamba sa saina?
Dry, iza koa ty miantso amin'ny laharana tokana ity? Allo, raisina dia vita eo e. Allo, ao aminareo ngandry? Miora ve zany? Ie, ato a. Fa ahoana koa ary izany fanontaniana izany sady izay indray no manafina laharana. Fa ao ary ahy. Ie, andraso ary e. Hafa fa aleo ihany mailo ka aiza moa ilay fandraisam-peo teo? Ho avy e! Ataoko eto amin'ny takiny eto ty. Fa inona koa nataony ela be eo? Tena mangovotra izany, mivoraka be ny lohako. Fa naninona no ela be? Tsy mbola niomana? Io fa mana. Andraso salama aloha sy maty aloha amin'ny paika io. Tsy maintsy fantatro ny marina vao mody indry raha vavy Fa manino ndry? Milamina aloha, ohatra misavorivory be izany ndry. Tsy dia salama kia. Mararina ki? Tsy reraka be. Maka aina tsara re. Tsy zany ki fa ahoana? Misy fanontaniana tindry atao amiko ve? Tsy azoko. Momba ninona? Ka rehefa tsy anontany ndry dia izany no anontaniko. Hoe taiza indry alina? Tsy maty a. Inona ry nataoko hoe? Hitako anindry iny. Iza niaraka tamindry? Tsy misy ka, zarery. Hay tena andriny. Tazako lavitra mantsy dia tsy azoko antoka loatra. Bon, fa inona no anaovandriandreny? Enfin, anontany amoko. Zao fiainako reny. Tsy tokony ampisikaisikilianareo sy mama mihitsy. Mama? Raha endrindry dia nivadindry no asiana rano-jogy petraka tsara fa tsy izany no tsongona aty. Fa indry izany no natonga amin'ny mama. Tsy izany natonga azy arary fa sitrapony. Tsy azoko. Renindry izao veky? Anga izy nitereko itsongo-dizy alehako. Miala tsiny fa ny fanazako ny tsy ambaratelo ny fiainanay dia tsy maintsy idiko ny vavan'izay mpitsongo-dia. Ie, mazava ho azy e. Ny vavandry io dia hity afaka fotoana fohy. Aza manao an'izany kia. Nahaliana fotsiny angina fantatra hoe makaiza foana ny zanakindry dia mifona kia. Zany io. Za koa zany mifona e. Mifona fa hanidiny vavandry. Zao ny vava ihany aloha no idiko. Dia raha mbola manotra indry dia miditra ny sera. Izay fa babay Loza, tsy afaka miteny intsony Indray tsara raha endrindry dia milamina io. Sinon maromaro zany ny zaza tanteriko ataoko sorina any. Sady fity kely mbola mety tsara. Ny zanako ve? Vera? Tena vera? Inona ry nataoko hoe? Anoratra? Mistery amiko mihitsy anery dada ny nahazo antsika menakavy ity. Aizako, voaviana nandevina ny mama dia nitsabo any dada. Zao indray Larisa no izay voalasa ny seza izay ny marina. Mistery. Ny zavatra iray matoa antsoina hoe mistery dia asa rery dada. Fa talanjona ihany ny tena hoe inona no mitranga. So dia tokony hisy hitandremana ihany mantsiko. Ampy fitandremana ny tsy fahalalana sy tsy mikaroka ny alaly e. Mazava. Misy zavatra fantatry dada koa zany fa manafina izy. Ny ampitsony nandehananay sy Larisa ny tsongo-dian'ny miora no nahatonga azy toy io. Tsy miteny tsy miresaka nefa tsy marary koa. Toy izao koa ny andohan'ny nahazo amin'ny mama. Afatra ho aso ho an'sia zao e. Hoe ahoana ry dada? Ninona fantatria dia idio ny vava. Tsara kokoa ny manidy vava toy izay idian'ny olona. Azo se? Izay aloha fa mafana ery ny resakareo mianakato inona ny vaovao? Izay aloha fa tena mbola be atao be mampamangy any amin'ny Larisa any e. Fa nanino Larisa? Marary izy. Ohatra ny nahazo ny mama mihitsy. Hatray, ary sao dia mifindra ry izany aretiny izany. Aza miahany fiainana ry miora. Fa ahoana nefa ny nandrinay tsy any Adrien izany?
aleo mailo tsara fa tsy lasa raha ivadian'ity eto a. Jereo ty izy fa modikisa. Mba azon-dozy inona re ty izandroko ty e? Adrien, fa to lasa saina be. Mieritreritra n'le hoe sao dia mba mifindra teo a. Hay, efa andresaka anganareo sy Larisa sa iza no nandrenesan'ny Adrien fa marary izy? Ny antso tany a saika hitako ny volako ny indraminy dia ny vadiny no ny tantara tamiko an'izany. Oay, lozako aloha miora fa somary maimaika koa io. Velome. Misy zavatra tsy mazava mihitsy a. Inona mamparitaka ny dada sy Adrien vao tonga? Na izy ireo nresaka momba na izy nalala zavatra. Miala tsiny aminareo fa dia vao terana ramaso akaiky momba anareo. Atomboko amin'ny dada dia hita io. Andeha hivoaka nga dady izany? Ie, fa ahoana? Misy zavatra ampinay moiranga? Manao tsy dia salama loatra fa mba hitondray an'ilay vovoka fanafody fampiasana dada amin'ny vavony iny azafady. Ao anaty fitoeram-panafody eo misy tena tsara be. Rano ny izy fa avy hatrany dia miasa. Mavomavo izay ny tavoanginy. Tsy tsaroko teo ny anarany fa izy rery ihany ny ranom-panafody eo. Hay, misotra. Mangatsiatsiahy. Fa hoaiza ho ny dady io e? Aka-rivotra kely any velany ihany ahy. Rivotra tokoa ve no alaina dia mila maka ny velany. Sao dia mba zavatra hafa? Inona? Si, dada koa avy dia misafoka. Sangisangy ireny ahy. Lasa aloha e. Raha aleo aloha alaina amin'izay izany fanafody izany vao mitsongo dia ny dada. Tsy mbola ho velony vetivety mantsy ny fiara ao. Ndry, ary toa maizina be ato amin'ity efitra ity izany. Maty angamba ny jiro tato. Ary fofona inona koa ary izany mahery be izany e. Ity eto misy tavoahangy. Mino fa ity ilay izy e. Dada ny teny hoe tsy misy afa-tsy tavoahangy tokana ny ao. Ary verina aingana fa hafahafa ity efitra ity izany a. Tsy azoko koa fa nisy inona ary teo. Aleo aloha sotroina ity fanafody ity dia mandeha avy io. Tsy azoko mihitsy hoe inona ary tsy mahavelona ny fiara io tampoka teo nefa izaho izao no nitondra azy omaly hariva. Sisy olana mihitsy io. Okaloha anontaniako miora sao dia mba hanana ny laharan'ny fihidy mekanisy fa nisy namafa tato anaty findaiko tato. Iny ty sotronao? Fa odikakana iny? Ka maizina be ao amin'ilay efitra dia tsy azoko koa. Maninona ravahana varavara kely na koa hoe tena ohatra ny misy olona ny ao ry dady e. Sady misy fofona mahery be no ohatra ny misy maso mandinika be izany. Fa olona koa no ao e. Tsy haiko hoe fara mety aza mivoaka ny aloha dada fa hafahafa. Andro vao maraina eo koa ve dia isiny eo fa miora zany koa dia efa mba hafahafa mihitsy ka. Fa sao, misy laharana antso mifidy angany? Tsy lasa fa aleo miatraka mivoaka andra izany ka. Ka maty ange fiara e. Tena misy zavatra mampitahotra mafy amin'ny ora ao an'efitra andrefanao. Inona ary? Ao jereko. Dia hatramin'ny oviana koa miora mahay momba ny fiara ka. Ary aveza maraina koa ary ty dada. Oay, saika losa. Hay niaraka tamin'ny ora. Hitan'zareo ve zany zato eo? Zay vao simbeto ny tetika. Misy zavatra tsy mazava mihitsy ataony Adrien ity ka. Inona zany le fihetsiny teo iny?
Inona mety ho tikany? Mahazava fa mahalala zava sy le kely. Miora, ahoana ry dady? avy dia karakara ao ary sakafo keo fa zahay tsy hery zavatra ery amin'ny tranona koa ery aloha. Dray tsy lasa. Tsy hiditra rery ao an-trano ao ara tsy mazava hoe inona ny ao amin'ny efitra andrefana mampirikoditra be ahy io. Asa dehibe anta rery miora fa mandreraka. Fa isinonao? Za koa mba tia anontany any dada hoe hijerena any amin'ny tranona koa any dada. Tsy efa ho 5 volana zay nisy ako farany tao. Tsy azo kokoa ianao. Andao jerena mihitsy izany zavatra izany ka. Zay ay. Azo-sakafo ihany ianany trano fa inona no andrasanao eo e? Fa inona izany? Izany inona e? Tsy ny dada ve le teo e? Tsy nahianao afa-tsy lakilena any eny ako. Fa maninona ry a? Tsy ny dada hono le rivotra mifofofofo be teo. Andeho any amin'ny tady be aka. Iza angamba afaka mamany olako. Na retoerana mikorotana reto koa zany mila alamina mihitsy e. Ye, ary inona ty mampifitika mioro ty e? Zay vao tsaroko ry dada fa misy zavatra tokony alaiko any Ambohimanarina any a. Omelako le ny fiara azafady. Tsy ho jerena ray zany le zavatra ao amin'ny efitra zany. Mba jererery aloha e. Somary amariny ihany ary sao dia lany solika any an-dalana any ianao. Rehefa any ihany ianao dia mba mandalova any amin'ny ento raderasoa. Misy karatany izay mantsy nampanamboariko azy izay dia tsy haiko na efa vitany. Avy indray dada. Za tsy miresaka amin'ino a. Ino fa lasa nivoako miora? Ary aleo aloha hidiko mafy tsara ty vavahady ty. Amin'izay tsy maintsy mikilaksonina raha miverina eo. Iza kosa manokatra vavahady izany sa ny very miora? Oazay, sy koa manaika. Azafady, mialatsiny raha nanaitra ny dada. Fa misy inona sia? Nanao any Larisa ao? Ao izy fa misy resaka ataoko amin'ny dada. Inona no nampiafina ny setao amin'ny tranona koa tao? Hitako anie se teo iny. Hita miora koa ve? Tsy hitany ka. Ay, dada, tena grave be ty fa mila mitady hevitra faran'izay aingantsika. Fa misy inona e? Tsy ringa ty e. Fa findaina izy ty? Any Larisa? Fa eno inge hitantarako azy e. Inona seny atao amin'ity? Ny fantatro dia mila mailo tsara tsika fa ratsy ty tantara ty. Nilaza tamiko izy hoe misy zavatra hafahafa hono eo amin'ny efitra andrefanao. Tsy teny amin'ny dada kosa hoe izany tao. Manjary fantany eo koa ny... Ary tao ilozany sy mivandravandra fotsiny e. Eno sy ve ny teniko teo? Ie, azafady, hoe ahoana? Oaka izao e. Jereo hoe raha mbola misy ampola reserve ao anaty bahut ao, anyloko an'izany maty ao amin'ny efitra andrefanao izany. Ie, misy ito. Ho ento aty dia mba mitondra koa jiro fanao am-paosy. Ie, ho avy dada. Tsy maty akory ary ka ty jiro tiako. Fa ahoana izao e? Fa misy inona ry dada? Io le sakosy. Fa sakosy inona ny ao anatin'io? Tsy. Fa iza nanatitra an'io tato? Tsy efa hita velo izy dia faliana. Izay nanatitra azy ihany inona ny asanasaina amin'izany? Ka tsy tato io nge. Ary sao dia mba miora ny nanao an'io tato? Mba atao hoe tsy ambola tato. Izay nanatitra azy ihany inona ny asanasaina amin'izany? Ka tsy tato io nge. Ary sao dia mba miora ny nanao an'io tato? Mba atao hoe tsy ambola tabasesy hoe io aloha. Ary tena
Mavesatra izy izany a? Ao sy anokafako azy. Rehetra daholo ny zavatra tato. Ary Ahoana ry dada? ohatra misy fofona maheno be marina ato izany a. Efa fotoana izao. Mba hazavao amiko ny zavatra nitranga marina momba n'ity sakosy ity sy ireo taratasy be dia be ao ireo. Ieno tsara ary. Miora, mba alaivo kely hoe anaka ny taratasy ny tantsika. Aiza misy an'izany ry dada? Anontany eo amama dia aingana ianao fa maika. Ho avy tsy hoely. Ndry, ka tsy larisa ve ny sarin-do mena tsimo iny? Ary ho aiza amin'ity andro efa hariva koa. Reto ve izany? Ie, ary ity ho aloha ny trano sao dia be moka be indray rehefa avy eo. Eny ry dada, ary aza mijanona riva be any ny dada ozy mama. Dia tsy azoko. Fangamo miora atao indray fa tsy hoe lasa ny asa. Asa tapahany aloha ny resako e. Azafady, toy izao re. Raha ny marina dia tokony nakany an'ilay notera akaky ny resaka amin'ny fanaovana isirenareo saingy liana loatra nahita ny Larisa sarin-do sy taona lafiny endrika mivoaka rivariva dia narahako. Larisa? Tena hoe Larisa mihitsy ve? Ienoy aloha e. Ie. Iny izy hitako nitsofoka tamina trano iray iny tsy dia lavitra teo. Tranisa? Pitaiza no mipetraka ao. Loza. Naharitra minitra vitsy dia iny fa mivoaka ary nitoditodika nanao dia maika nody. Dia inona no nataony toka? Dia inona koa ny ifandraisany sakosy amin'izany? Mano? Fantatro vatany singa hoe aty se? Tsy fantany fa fantatro Larisa? Dada! Dada! Fa inona tampoka teo koa tia nahazo any dada? Fa Larisa ahoana anga Larisa tsy hoe tsy miteny, tsy miresaka, tsy mahatsiaro saina sa? Tsy marary izy fa tsy azoko. Dia inona no mahataitra ny dada na ianao hoe Larisa? Izy natahoranay sy mama hivaritra tsokosoko fananantsika. Tsy azoko. Fangako mety izany? Nisy fotoana talohan'ireny tranga ireny nandalo nitsidika anay taty Larisa e. Nikarokaraka taratasy izy. No nody anefa izy dia ny taratasy ny tantsika nita mamanareo tao anaty poketrany. Maninona? Taitra tampoka ny reninareo nahita an'izany dia nitady hevitra nanarahana azy hivoaka ny trano aloha. Andrekako? Ny soloa mamanareo aingana ilay klasera tao anaty poketrany. Nisy klasera mitovy amin'ity mantsy tao. Tamin'izay dia inona nataony mamanareo tao? Fa iny ty mampivalo arika an'si e. Izany fa to tena tera-tsemoka teo mihitsy kese e. Dika mitovy miloko avokoa reny anaty kilasy eo reny fa ny dika marina ny amin'ny Larisa. Maninona? Izany e. Tsy nazava taminay ny antony. Se zany no aza misafoaka aloha dada fa tsy mila fanazavana fa alaivo izao zay. Ka tsy aleo aloha ve? Aingany se. Andao tsika hiaraka ho any dia zaza adala. Idio ny trano dia aingana. Avy ety miditra. Tena tsy azoko mihitsy nareo marina. Moramora aloha e. Adrien ve izany? Fa nataonao aiza ny taratasy tany? Fa ahoana izao? Tena mpamitaka ianao ry Larisa. Dia miora izany no niaya inatr'izay. Fa mpamitaka ahoana fa tsy azoko e. Ianao manao sary marary io ko. Ny taratasy tany adikanao mitovy miloko dia ny original tazominao. Tarana keva marina nareo tony. Andraso aloha e. Asa maika. Any amin'ny fitsarana ianao manazava. Fitsarana? Ie. Efa nampiantso polisy teny an-dalana ho aty aminao io.
Tsy fantatra mantsy izay kopaka isasahanareo datato. Andray ry data. Maty anga kialalala ry sasa misy inona no nankaty arivarivo tada sy atrien. Amin'izay nanao dimaikery. Tsy hitan'izy ireo akory any izany teo amin'ny sisiny arabe teo iny. Andraso aloha jerena dia teo e. Tafity indriry miora fa vory lanina ny kilalao. Mora niketrika. Tsy nikasaka ny taratasy trano izany a. Nisy dosie momba ny fianarana redakteur web natao taloha izay dia adiniko tany. Izay no nalaiko tany tamin'ny andro iny. Ary nahoana no nalaina ary izao e? Tsy azo tamin'iny andro iny dia nanaovana hevitra hafa. Dia le resaka sakosy koa tsy mbola voazava tsara. Gaga nahita an'ireo taratasy ireo tao anaty sakosy dia nitady hevitra amin'ndrana azy sy karoka ny antony nahatonga azy tao anaty sakosy fa tsy tany amin'ny toerany. Natahorana ialainao dia nasaindreninareo nafindra toerana e. Dia inona ny ataon'ireto akanjony dada maromaro reto niaraka tamin'ity ary? Na tonga kosa izany a. Raikitra ny resaka momba n'ilay sakosy. Sektara fivoriana. Akanjo tsy nanaovako tsony ireo dia saika alefa tany amin'ny dadatoanareo. Efa mipetraka teo amin'ny sisy teo io ny andron'ny fotoana naterana azy tany aminy. Izaho kosa nikasany amindra toerana ilay taratasy no reko fa tonga miora dia avy hatrany dia natao tao amin'ilay sakosy aloha ny taratasy sy ny fanontaniana. Oka izay fa tohizako ny resaka e. Ve izany fa taratasy iny izany? Miora. Izy indrindra. Ary tao salama tsara zoko izany. Na eny daraboka tamiko izay mianaka dia samy niakatra ny jery. Kay mama no efa nitsirara sy niatsara tena. Fa ahoana nahatongavanao taty? Lava be izany e. Ndreko ny resaka izy mivady fa mila andraisana fepetra iny zanavavy iny. Dia ny fepetrako ny tonga meloa. Ndry izany na misavy amin'ny mama. Kaza indray saika andraisany fepetra e. Raha azoko tsara nge izany ny tantara dia lary isano saika andraisana fepetra e. Off! Trotara ny fanazavanao e. Efa efitra tapaka ny ihany ny mody miaraka aminareo fa zabezy histoire e. Tsy azoko. Inona ny tombotsoanao raha maty izay telo mianaka? Tsy misy ka. Fa ny sambaratelo ny fianako tsy mahazo ampahafantarina olona izany. Noho izany izay nahalala amin'ny momba dia mody. Fa iza ny nahalala an'izany? Nareo rehetra ireo e. Tsy mahalala ka. Efa vita ny fanadihadiana e. Ny hariva melohan'ny nahararian'ny mama dia nisy olona nitsongo dia. Ny alina mantsy e. Efa saika tsy nanana momban'ireo olo ireo raha tsy mama nandefa afatra miafina tamin'ny findaiko hoe mibebay ianao anaka tsy mety izao ataonao izao. Niteneniny ahy mihitsy ny afatra ny fandisona alefana iny. Dia izay izany e. Tsy fahadosoako no dimy mama fa fahadosoany afatra nalefany. Nenay mantsy tsy tokony hisy ahalalany tsy ambaratelo ny fikambananay fa izay mahalala dia mody. Ka raha tsy mama izany ny tany dia iza? Za? Ahoana? Rehefa avy nitsongo dia ny Larisa dia nanao ny diako. Saika isotrosotro kely vao hody kanjo nahita miora indray dia nanara-dia azy koa. Navelako lavitra ny fiarako. Ary ianao ry Adrien? Za tsy mahalala an'izany ka. Saika niny ihany raha tsy nahita ny famantaranandronao tapaka iny e. Fa nanontany an'i Larisa hoe iza niaraka taminy dia nandamafy izy. Anio anefa dia hitako tany amin'ny tranon'ilay mpikambana miaraka taminay famantaranandro io. Rehefa nanadihady ny fiaviana dia nazava fa niaraka tamin'i Larisa ianao. Dia inona ny eritreretin-dry atao aminay? Zahay telo, ndry olona ray. Dia anaiko vonondry mora eto foana izay. Efa vonona ny aty e. Fa inona iny? Entina mahery vaika ity. Apetako ny arorona dia velominareo e. Zeo e. Efa alina ny andro e. Ny mpikambana aminay mety ho avy eo. Aza mihetsika.
basy tsara fana amin'ny manoloana anao a fa apetrao moramory ny entiny iny ary ataovy amboniny tanana ao maneke mora fotsiny zany nanafatra azy ireo isambotra ny larisan-kanjo sarotra be zany raha maty dia miaraka isika angamba tsy ametsiny ihany areo menadara andeha leo a mahamay be mihitsy ny lohako zany ka fa ho aizy dady mena solona loatra tsy te hipetraka etontsony aho fa hifindra toerana hafa mihitsy dia ilozany dada ave zany izay ampy izay tsy te hiverina etontsony aho raha azoko natao ary dia tsy nanasika amin'ny fandevenana mihitsy aho naza koa rangery dada mba mianatra vadiko mihitsy tonanao fanamariana fahafo izay izy hoe mba fianakaviana hoana koa retinareo reto ny andray manonana hoe ndao sika hifindra trano fa mahasosotra ie zany izy tena tsy tehijanony etontsony aka na dia oraray aza dia roviana zany dada no andeha zao teny izao dada fa inona ary ty ataonao lasa zao tsy misy fameriny ntsony andraikako eo nalany daholo ny akanjony lozinona rety dada miverena aloha fa inona ary ty olona afaka zao tsy misy manalika ntsony dada lozinona daholo rety tonga dia mipakita avelao indrisy niova tao anatin'ny fotoana fo ny tantaranay dada moa dia inylasa-dala tanteraka iny dia voaterina ampidirina tany amin'ny toerana fitsapoana dala mihitsy ary inona ny mahalasa sainandriry reto malahelo ary adria zao sisa ny fiainantsika tsy azoko zao sisa hoana tsy efa manoratra boky vaovao indray ve tsika izao avelao ny lasa momba ny lasaka marina zany saingy tianao ny lozam-bady ny zazakely ny lozandreny aza miasa saina amin'izany ndry tsy nisy nahalala mihitsy ny vadiky ny tantara izay mihitsy iza moa ny nahalala fa ho lasa daly dada tsaroandry ve tsika nanontany lava hoe roviny dada ny andeha lasa tokoa izy saingy lasa dala roviny dada ny andeha tantara nosoratanydrakemba ireto avy ireo namelona ny tantara andrarakotony aina mala niatraka tamin'ny mendrika sy hidiana nanatrontosa Love Goes Branch nandrefeo romain teo amin'ny lafiny teknika ndranto